Zay ny amin'iny vaovao fa isandreo firenena 5 voafidy anatanterahana ny tetikasa filamatra hidrometa Afrika i Madagasikara. Nosokafana tamin'ny fomba ofisialy androany tetsy amin'ny foibe famantarana ny toetrandro tetsy Pandrinombo izany tetikasa izany. Département misy efapolo izay nahitana ny solotenan'ny ministera tsirairay, ny mpandraharay izay mikirakira ny rano, ny apipa, ireo no nandray anjara tamin'ilay atrikasa hidrome Afrika na information météorologique et hydraulique izay nisokafana tamin'ny fomba ofisialy androany tetsy amin'ny foibe ny sampanampamatatra ny toetrandro tetsy Pandrinomby. Isan'ireo firenena 5 tafiditra anatanterahana io tetikasa filamatra io i Madagasikara, ankoatra ny Cameroun, Tanzanie, Zambie ary Sénégal. Ary teto Madagasikara no voafidy anaovana ny fanokafana. Ny otombony ny foibe famantarana ny toetrandro moa zany no mikajy ara-siantifika ny fatra sy ny kalitaon'ny rano eto Madagasikara. Eau de surface ny teneniko eto zany hoe ny rano eny amin'ny ony, eny amin'ny renirano dia zay zany no mahatonga n'le hoe maninona ny eto amin'ny météo satria eto amin'ny foibe famantarana ny toetrandro no misy ny service anankiray misahana manokana momba ny fikajiana sy fikojakojana ny rano zany. Tetikasa novatsian'ny banky iraisam-pirenena vola ny hidrome Afrika. Tombony lehibe no azon'i Madagasikara amin'ny fikajiana ny ara-siantifika ho an'ny kalitaon'ny rano na ny eau de surface. Izy plan d'action maro ivoaka andry manomboka androany ka hatramin'ny faran'ny volana Jolay. Azo document de projet ahafahana mitady mpanoana ihany koa.